Miarabantsika rehetra indray eo. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao alalina raha eto Madagasikara moa misy anay dia efa alina dia alina ny andro miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatro na aiza ny toerana misy anao na aiza fa manona fiadanan'ny tompo aminao manona ny fanatrehan'Andriamanitra feno amin'izay rehetra ataonao mombanao sy ny asa-tananao anie Jehovah mampahery anao anie izy hanolo-tsaina ho anao izy hanokatra lalana ho anao izy androany. Mino aho fa ahita zava-baovao indray tsika ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra androany. Tena hoe atsapa fanatrehan'Andriamanitra indray ianao androany handray fanafana sy fanasitranana ianao satria hiditra ao anatin'izany vavaka izany tsika androany. Araka ny efa nampanantenaina dia izao manomboka androany tsika dia hiditra ao anatin'ny vavaka. Manomboka mivavaka somary tsotsotra aloha androany fa miditra milalina tsika miditra ao anatin'ny vavaka tena mahery mahakasika an'ity fanahany rano sy ny zazavavindrano izay mamatotra fiainan'ny olona maro, izay mamotika fiainan'ny olona maro ity. Mino aho fa tena hoe manana hetaheta ianao izay tena voakasika an'ity fandaharana ity. Raha ianao ilay anisan'ny olona hoe manofy zavatra hafahafa foana, manofy rano foana, misy rano foana, présent foana ny rano ao anatin'ny nofinao. Raha ianao manofy an'ireny karazana bibilava, manofy an'ireny karazana dragona, manofy hoe miaraka amin'olona misy fanahy manambady anao, ireny izany dia karazana fambara hoe anisan'ny olona izay voatafika ity fanahany rano sy zazavavindrano ity fiainanao. Raha anisan'ny olona mijaly foana ianao amin'ny ara-pitiavana, raha anisan'ny olona voafatotra ireny karazana hoe fanahy masturbation ireny ianao, voafatotra ireny karazana toe-po hoe kizitina be, rehefa tezitra dia tena hoe fahatezerana amin'ny rehatra tsy mahafetena, tafalatsaka ao anatina fijangajangana izay tena hoe tsy voafehinao intsony ary tena tsy tianao ilay izy fa tsy afa-manoatra ianao. Za manasa anao androany amin'ny anaran'i Jesosy, mbola misy fanantenana ho anao, mbola misy lalana ho anao, mbola afaka manafaka anao Jesosy, mbola afaka manova ny fiainanao Andriamanitra, mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy androany fa be da be ny olona izay voafatotra ireny karazana zavatra ireny kanefa tena hoe teo foana ny tompo manafaka Andriamanitra, manafaka Andriamanitra ary za manokana ao anatin'ity fandaharana ity dia tena tsapako mihitsy hoe misy ady be da be hatrehako ao anatin'izao hoe fandaharana, ao anatin'izao fampianarana izao satria tena tsapako hoe misy olona be da be any ho any voageja n'ity fanahy ity dia ho afaka ireny olona ireny manomboka mikorontana satana sy ny ambaindainy rehetra satria tena fantako hoe be da be ny fanahin'ny olona ho afaka ao anatin'izao fampianarana izao, be da be ny olona indray fanafana sy fanasitranana ao anatin'izao fandaharana izao dia manomboka soreny satana, manomboka manafitafika satana fa za mampahery anao androany. Reny mihitsy no ampahafantaran'Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao, Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ao, Andriamanitra magaga ny Andriamanitra ao. Tsy mila kivikivy izany tsika ry havana, mila tena mahery foana tsika, mila tena mijoro foana tsika, mila tena hoe mitsangana tsika amin'ny anaran'i Jesosy, mila manohitra ny satana tsika, mila tena hoe mirehitra ho an'i Jesosy tsika. Izay ny fanafodiny, izay no mila ataontsika androany. Aza kivy ianao, aza ketraka ianao, ninona mety zavatra misy mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, ninona mety karazana tafiky ny fahavalo, mampahery anao fa mbola afaka manova ny fiainanao Andriamanitra. Aza manaritoky ianao, be da be mahafinaritra ny olona izay hoe miezaka miditra ao anatina message privé, miresaka mitantara ary be da be ny olona voafatotra ity fanahy ity. Ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe rehefa manomboka atory ny lalana hoe izao daholo ny zavatra atao, izao daholo ny zavatra azo atao ahafahana mandresy amin'ireo dia
tena hoe tsara ny tompo fa manomboka miafaka ireny olona ireny, manomboka mahita tory, manomboka mahita fitsarana izy ary izany dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Androany miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy, na inona zava-misy eo amin'ny fiainanao, androany atrakao ny lohanao, ninona kivy ianao mety tena bokany trosa ianao, tena potika sy rava ny fandraranao, miaina ao anatina fahantrana tanteraka ianao, za miteny anao mbola vitan'i Jesosy manangana ny fiainanao, mbola afaka récupérena amin'ny ran'i Jesosy ny zavatra rehetra izay potika sy rava teo amin'ny fiainanao, satria raha tsy izany dia matimaty foana ange Kristy fa hozy izy hoe ataoko miavaka manompo ahy tsy manompo ahy, ahoana ny teniny hoe hotariana any aminao ny harenan'ny ranomasina, hozy izy hotariana any aminao ary afindra any aminao ny haren'ny firenena rehetra, ahoana ny hatanteraka an'izany ry havana, mbola miasa ny Andriamanitra ao androany, mbola miasa ny Andriamanitra ao, andaontsika hiditra ao anatin'izay vavak'izay, raha azonao atao dia tonga dia izao zaraina ao anatin'ny fotoana fohy manana fotoana fohy tsika ahafana mizara ny fandaharana, dia ao anatin'izay tsika sady manomankomana amboary tsara ny toerana, ataovy tena à l'aise tsara ianao ny amin'ny toeranao, ataovy tena hoe milamindamina tsara manodidina fa hiditra ao anatin'ny vavakantsika, hiditra ao anatin'ny vavakantsika, hiditra ao anatin'ny vavaka matanjakantsika androany, manomboka androany tsika dia hanao vavaka misesisesy manoloana an'ity fanandrano sy zazavavin-drano ity, androany tsika dia hanao vavaka fanafana momba ny tena sy ny aina ary ny fanahy, izany hoe ny antsika izay nataontsika izay manodidina antsika mihitsy aloha no fotorantsika manomboka androany, amin'ity an'ity izay nataontsika izay mahatonga antsika tafaray amin'ireo fanahy ireo, mahatonga antsika voafatopatitra ireo fanahy ireo tamin'ny alalan'ny zavatra izay nataontsika izay mahakasika antsika, izay aloha ny tena hoentintsika ambavaka manokana androany. Isy fotoantsika avy eo ao aoriana kely dia hijeriny amin'ireo zavatra manodidina ny zavatra nataon'ny olona any amin'ny fotoana ao aoriana, fa androany aloha tsika tena hoe ny tenantsika mihitsy ny aloha, aoka tena hoe ianao tena hanomana ny tenanao hanantona an'i Jesosy androany, aoka ianao tena hanomana ny tenanao androany, tena hoe hitady an'Andriamanitra ry havana, aza mieritreritra hoe efa alina be zao tsy toera-lalao andro efa mifiry alina, za miteny anao androany, raha te handresy an'ireo fanahy ireo ianao, mila tena manombo nofinao ianao, mila tena manangana ny ara-panahinao ianao amin'ny anaran'i Jesosy, aza mijery an'izay hoe lera mifiry fa rehefa te hijery baolina, te hijery film, te hanaraka ny série, hanao zavatra vita ihany, hanao raharaha, hanao aninona vita ihany, miteny aminao androany, mila tena mandany tenanao ianao androany, mila tena mandany tenanao ianao androany, tena mila mitady an'Andriamanitra feno ianao androany, aoka hitsahatra ny manodidina anao androany, fa asandrato Andriamanitra, manomboka asandrato Andriamanitra, alleluia, 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 asandrato Andriamanitra androany, aoka Andriamanitra no asandratra ao androany, naiza toerana misy anao, raha tsy afaka mikipy ianao satria mety mitondra fiara ianao, mety sady miasa ianao manaraka an'izao vavaka zao, aoka mifotsy ny fanahinao fotsiny hifantoka tanteraka, aoka mifotsy ny fanahinao hifantoka tanteraka ao anatin'izao vavaka zao, fa za mino fa any amin'ny toerana izay misy anao dia afaka misy ny fanatrehan'Andriamanitra foana, ary afaka misy fanafana, misy fanasitranana, satria Andriamanitra mahery ny momba anao, Andriamanitra afaka manery an'izao tontolo izao, ny Andriamanitra hivavahanao, sokafo an'Andriamanitra fonao amin'izao fotoana izao, sokafo an'Andriamanitra fonao amin'izao fotoana izao, sokafo an'Andriamanitra fonao sy ny sainao amin'izao fotoana izao, ao anatin'izao fandarana izao, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia, 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 alléluia. Omano ny fo sy sainao fanahinao amin'izao fotoana izao. Alléluia.
tsy manary anao zany Jesosy ry havana. Mbola te hanafaka anao sy te hanova fiainanao izy androany. Tena inoa izany androany. Alléluia. Alléluia. Fanahy masino, fanahy masino, fanahy masino, fanahy masino. Ao anatin'izay vavaka izay tsika dia andahotsika ry havana hisaotra ny Tompo. Andahotsika hisaotra an'Andriamanitra fa mbola navita n'ity volana septambra ity. Lehibe ny fitantanan'Andriamanitra matoy zaho sy ianao toy izao. Be da be ny zavatra nitranga sy niseto ao anatin'ity volana septambra ity. Raha izaho manokana dia tena tsapako hoe misy tafika ataon'ny fahavalo be da be. Indrindra tao anatin'ity loha hevitra momba ny fanandrano sy zazavavin-drano ity ry havana. Fa tamin'ny herinandro iny raha tsy tantara afa-tsy izay aho hoe nisy taona nanofy dia olona efa maty. Ao anatin'ilay nofy no tonga saina hoe ty olona ty efa maty nefa ohatrany hoe ataony eto amin'ny oriketo ny tanana, ohatra mametra tanana fafa izy sady miteniteny zavatra dia ataony eto amin'ny oriketo ny tanana. Dia tonga saina dia somary nailika ohatr'izao sady mivavaka fa vao nivavaka tonga dia niala ilay olona dia lasa niova-dragona dia lasa nisaoty dia nandositra. Dia gaga be hoe inona izany nofiko izany. Tena misy zavatra dia nanomboka mipotehako sy le fofona ralefa tany anatiko tany. Fa ny ampitson'iny tonga dia lasa voansery be. Ary ny afaka ampitson'iny ao anatin'ny torimaso ohatran'ireny olona hoe sepotra be mila oxygène eo eo. Tena ohatran'ireny hoe olona voan'ny Covid eo eo ireny. Fa tena tsara ny Tompo fa tsy hoe navelany maty ao anatin'ireny. Za miteny anao ninona situation misy anao. Reny ny anehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao. Andriamanitra manasitrana ny Andriamanitra ao. Tena isaoranay ianao Andriamanitra. Fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay satria ianao mbola mitahiry anay, ianao miaro anay indray Jehova. Mbola matoy izao anay ianao. Isaoranay ny anaranao Jehova. Ny hery-tanjaka sy fahasalamana izay mbola menao anay, ny tombonandrom-pahavelomana mamarana ny volana septambra ity izay mity an'io ity. Isaoranay ny anaranao zany. Isaoranay fitahianao rehetra, ny fitantananao, ny fiarovanao anay. Isaoranay ny anaranao Andriamanitra. Satria be da be taminay reto nandray fahasoavana, mety nandray tokantrano, mety nahazo asa, mety nisolotra voninahitra, mety nahazo fitahiana miopapana, nahazo valim-bavaka, nandray fanafana, nandray fanasitranana. Isaorana ny anaranao avokoa reto. Mankasitraka dada malala satria tsapanay hoe tena tsy anay ianao, tena mikarakara anay ianao, tena manavaka anay marina tokoa ianao. Na dia tsy tena matsiaro anao zahay arany izahay, na dia manao ny ratsy fanaonay arany izahay. Dia misaotra satria miasa foana ianao noho ny anaranao izay tsona tsy anatsinay. Miasa foana ianao noho ny alehibe famindramponao sy ny fahasoavanao. Ka dia misaotra anao izay amin'izao alina izao. Misaotra anao izay amin'ny fonay, ny sainay, fananay. Fa lehibe ny fitiavanao. Ary mbola ny fahasoavanao sy ny famindramponao koa. Mbola matoy izao anay Andriamanitra. Mbola fanay manana fotoana miara-mifampivavaka eto. Araka ny tenina hoe mifampivavaka mba ho sitrana ianareo. Dia isaoranay izany an'Andriamanitra. Isaoranay ny anaranao zany. Fa mbola afaka manao karazana alim-bavaka izay amin'izao alina izao. Afaka mivavaka eto anatrehanao izay. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra. Misaotra ny amin'ny olona rehetra. Misaotra ny amin'ny fitaovana rehetra. Ianao mandamina sy mandrindra zavatra rehetra. Misandraha teto ianao Jehova Tompo maro androany. Misandraha teto indray ianao Jehova Tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evan'i Nazareta. Aoka ny herinao amenao anay eto. Aoka ny herinao ny ampisahatra ny tabataba rehetra. Aoka ny herinao no hiasa androany. Amotika sy andravana ireo fanapitroka hery, pitroka ra, pitroka vavaka rehetra. Ireo fanampanelin-gelona rehetra. Mahatonga anay tsy fantoko. Aoka ny ranao Jesosy. Andrakotra rajioana masina aneto. Mba hoanitra manimpofina ao anatrehanao zao vavaka zao Jesosy. Mba tena vavaka tena hipakany aminao zao vavaka zao Jesosy. Fa mila anao zay.
mila nerinao miasa amin'ny fiainana indray zay ao anatin'izao ady manokana Jesosy momba ny fanany rano sy ny zazavavin-drano zay mitondra fampitena sy faravana ho amin'ny vahoakanao zao milanao zay, mila nerinao zay tario zay fanamasina aoka nery sosotrao Jehovah hiasa ty anatinay, hiasa ty anatiko, ianao no hifeny fotoana rehetra, ianao no hitarika any amin'ny zavatra rehetra mba tsy teny ho ahy fotsiny Jesosy fa tena hisy fentraikany mahery any amin'ireo olona rehetra zay manaraka n'izao fandarana zao na oviana na afaka firy taona dia manonona ny hery sosotrao amiasa ao anatin'izao fandarana zao dia mitondra fanafana, mitondra fanasitranana ho an'izay rehetra mangetaheta, ho an'izay rehetra liana, ho an'izay rehetra miantso ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy ny angadahako an'izany dia misandrata Jehovah, misandrata indray ianao ao anatin'izao fandarana zao, misandrata feno ianao aoka ny fitarianao fanamasina ny asa, aoka ny herinao hiasa ty anatinay dia hamasino zay, dia hamarino indray zay androany ho vonaitry ny anaranao ao anatin'izany tsika riavana andaotsika tena hifony ao anatrehan'Andriamanitra ianao zay voakasika n'ity resaka ty androany tena mitonanao amin'ny anaran'i Jesosy mila tena manetry tena, mila tena miaikeloka, mila tena mifony satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe zay manafina fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mahafoy ny mahazo famindrampo dia androany zay Jehovah manantona anao amin'ny anaran'i Jesosy zay mifona eto anatrehanao ny amin'ny fahotanay rehetra mamindrafo aminay ianao ny amin'ny elokay ny adalanay ny lasaratsinay ny tsy fitandremanay mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ireo karazana fitondratena adaladala rehetra zay mamatotra anay tsirairay avy mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo karazana fahotana zay nanokatra varavarana ho amin'ny fahavalo eo fiainanay zay mitondra fampitena faravana na fanindreo fanany rano sy ny zazavavin-drano reo na manjakazaka eo amin'ny fiainanay manandevana mamotika sy mandrava amin'ny fiainanay androany Jehovah mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo toepanatsiaraka ny sitraponao rehetra mamindrafo aminay ianao ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo karazana fankalana lolompo otipo any anatina ihany ireo fahatezerana amin'ny rehetra ireo karazana tsy famelan-keloko mamindrafo Andriamanitra ninona ireo hevitra mampisaraka anay aminao mahatonga anay hanana fahavalo fahefana mamindrafo ny adosoanay rehetra Andriamanitra mamindrafo ny amin'ny fahalemenay rehetra mamindrafo androany ianao Jehovah Tompo-maro hitanao ny misy ny tsirairay avy hitanao ny eloko ny tsirairay avy mamindrafo Andriamanitra manentana anao ary havana teny efinay mety voandroany mety voariva teo mihitsy ianao tena tsapanao hoe nanao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra mety voariva teo mihitsy ianao nandeha mbola nampiaraka nanao zavatra fa vetavetana miaraka amin'ny olo tianao hafa nefa ianao olo efa manambady olo mbola tsy vita ninina akory ianao ka fa latsaka indray tao anatina fijangajangana mila tsorina anatrehan'Andriamanitra re mila tena mitsotraka mahafoy zasy ianao androany ifinay ao anatrehan'ny Tompo re reo ndrika tsy fahamarinana rehetra reo fitiavam-bola fitiava-kely fitiavana arena mamindrafo Jesosy mamindrafo ninina reo karazana fahotana mangejana reo karazana hevitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra mamindrafo aminay androany mamelany eloka ianao mamindrafo Jesosy ny amin'ireo fijangajangana rehetra mamindrafo ny amin'ireo karazana fitondratena rehetra tsy manome voninahitra anao ny amin'ny fijangajangana ny amin'ny fanao maloto rehetra misy ara mety efa mpanomponao mihitsy Jesosy fa rehefa eny ambony fandrina izy dia tahaka an'ireny manao tournage-na filma pornografika ireny mamindrafo aminay Jesosy mamindrafo aminay ianao androany satria marina mihitsy ny teninao hoe ny ataonay olombelona no manimba ny dianay dia aminao ny tezitra ny fonay dia gaga izay dia manontany tena hoe fa maninona ny fiainanay takizao androany Jehovah mamindrafo aminay indray ianao aoka ny ranao anadio anay esory ny endrika tsy fahamarinana rehetra androany
esory ireo karazana fandotona rehetra zay nataonao anay tamin'ny tenanay. Mety tena miosina maloto, mety misy miosina ranonay, mety misotro an'ireny ara-sasany. Jehovah mamindrafo aminay androany, mamindrafony amin'ireny karazana zavatra zay napetapetrakay tamin'ny tenanay, amin'ny hoditray, any amin'ny volonay, ny amin'ireo fananany ireny, fanany rano zazavavin-drano ireny. Lasa mamboly fanahy, lasa mitondra zavatra hafa eo amin'ny fiainanay, amin'ny tenanay, mandoto anay. Androany Jesosy ifonanay tao anatrianao ireny. Mamindrafo aminay indray ianao androany, mamindrafo ianao Jehovah Tompo-maro, ny amin'ireo karazana fahalotona rehetra, ny amin'ireo karazana tsy fitandremana, ny amin'ireo fahavarim-barianana rehetra zay mahatonga fahavalonay manararoatra, mamotika sy mandravanay. Mamindrafo Tompo ny amin'ny tsy fahalalany, be da be aminay, manofo fa tsy fantany zay dikany, be da be arany mety tsy matadidy akory zay nofiny. Androany Jesosy mamindrafo, satria hoy izy ny tenina hoe rigana ny oloko noho ny tsy fampifahalalana. Mamindrafo aminay noho ny tsy fahalalana. Mamindrafo aminay ianao Jehovah Tompo-maro. Aoka ianao anadio anay androany, aoka ianao anamasina anay androany, aoka ny ranao amotika sy andrava fahadisoanay rehetra indray androany. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany, ny amin'ireo teniteny foana zay niteneninay, ny amin'ireo zavatra zay nandoto ny masonay, ifonay mihitsy jeriavana. Raha nisan'ireny olona ianao tsy mahazo aina raha tsy mijery film horreur, tsy mahazo aina raha tsy mijery film X, re film vetaveta reny, ifonay daholo reny. Tadidio fa araka ny lazao efa nampianariko ny fanany rano sy ny zazavavin-drano dia tena anisan'ny fanahy mikravaye aty amin'ny subconscient aty, mandefa feo amin'ny alalana parole, amin'ny alalana feo, amin'ny alalana sary no anafiany ianao. Reny karazana video, reny karazana mozika n'izao tontolo izao reny. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamindrafo aminay ianao, ny fanaranay an'ireny, ny fiainonay an'ireny, dia ndray reny rasitra mirakitra aty anatin'ny fonay aty. Mamindrafo aminay androany, reny rehetrarehetra reny ane Jesosy ny mahatonga anay maloto e. Mamindrafo aminay ianao androany Andriamanitra, mamindrafo ny amin'ireo nofinay rehetra zay nahafahan'ny Satana mandoto anay. Misy aminay ireo manofy any anaty maloto any, misy aminay ireo manofy any anaty rano, misy aminay ireo manofy any misy bibilava tafiandreny biby isan-karazany reny. Androany Jesosy mamindrafo aminay ianao. Ninina lotonay, ninina fahotanay, ninina zavatra mangezanay androany. Aoka ny ranao Jesosy anadio anay, aoka ny ranao Jesosy anadio ny tsirairay amin'izao fotoana izao, aoka ny ranao Jesosy amoto anay isa-tokantrano, amoto ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao, na iza ny toerana misy an'ireo olona rehetra zay manaraka izao fandarana izao. Manonona ny ranao miasa amin'izao fotoana izao, mirotsaka mamotika sy mandrava ny asa maizina rehetra. Manonona ny ranao amin'izao fotoana izao, miasa manadio anay. Manonona ny ranao amin'izao fotoana izao, manafaka anay ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra, any anatin'ny taolana, any anatin'ny tsoka, any anatin'ny nofo sy ny ozatra ihany. Manonona ny ranao a Jesosy, miasa any anatin'ny tova-pananana ihany, any amin'ireo olona zay manofy ary matsiaro maloto, voaloto noho ny nofy firaisana, nofy favetavetana, no reny masturbation reny, no reny fijangajangana rehetra zay nataony tamin'ny fotoana natsiarovany tena rehetra. Mamindrafo Jesosy, aoka ny ranao anadio anay, aoka ny ranao anadio ny tova-panananay, aoka ny ranao anadio ny tovanay rehetra, aoka ny ranao anadio ny tenanay, ny anay fananay, ny fonay, ny subconscient anay, ny fitadidianay, ny fisainanay, fietreretanay, diovy amin'ny ranao daholo Jesosy amin'izao fotoana izao. Diovy sy amasinao amin'ny ranao zay amin'izao fotoana izao. Ongoty zay rehetra tsy namboleny tananao aty anatinay aty. Mangataka an'izany amin'ny anaranao zay Jesosy. Dia zay Jesosy mifona aminao androany, ny amin'ireo karazana zavatra rehetra zay mety natao taminay hatrany amboaka nandritra fahazazanay. Mety misy fombafomba mampanao zay mahatonga anay voafatotra, mahatonga anay mifandray amin'ireny fanany rano sy ny zazavavin-drano ireny. Tao anatin'ireny fombafomba ireny
mety teo anivo ny ankonana tany amin'ny fiainana tany amin'ny ray aman-dreny, mety teo anivo ny fianakaviana, teo anivo ny namana mantsakaiza reny. Mamindra fo Jesosy androany. Anisan'izany reny hoe rehefa misotrosotro dia mandraraka tokana zava-pisotro eny amin'ny zorotrano. Mamindra fo Jesosy ny amin'ireo fombafomba mampanao rehetra zay mety namatotra anay amin'ireny fanandrano sy zazavavin-drano reny. Aokandranao androany amotika sy andrava ireo fifanarahana rehetra. Aokandranao androany amotika sy andrava anafoana tahaka ny tsy misy ireo karazana fatotra rehetra, ireo karazana fifanarahana rehetra, ireo karazana kontra rehetra zay nataonay na nikolaka na mivantana na fanahinina na tsy fantatra tamin'ireny fanandrano sy zazavavin-drano reny. Mety misy fotoana nandalo tao anatin'ny toerana iray misy rano dia hoy izy ny olona rehefa maketo tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao. Mamindra fo Jesosy ny amin'izay rehetra nanekena ny teniny ireny. Mety misy aminay reto koa, mety na farany razambe na farany ray aman-dreny hoe tsy mahazo manao an'izao nareo, tsy mahazo manao an'izao nareo, fady manao an'izao. Indrindra raha olona mipetraka akaiky nireny rano reny dia hoe eto tsy azo anaovana zao, tsy azo anaovana zao, nefa tsy tena fantatra akory ny atony. Dia narahanay reny. Jehova ho mamindra fo aminay androany. Mamindra fo aminay ianao. Nininona fany satana miapanganay, nininona elokay, nininona fahotanay, nininona falemenay. Androany Jehova tompo maro mamindra fo aminay indray ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Diovy manontolo zay androany. Aokandranao Jesosy anadio anay. Aokandranao Jesosy anamasina anay. Aokandranao Jesosy anadio anay, anavao anay indray amin'izao fotoana izao. Amasino zay Jehova fa mila anao zay androany, mila nerinao zay androany, mila matsapa fanatrehanao zay androany. Teo afaka zay Jesosy ampy ny andro lasa rehetra mangataka zay androany. Misandrinao mahery anafaka anay. Naiza toerana zay nandetehan'ny satana anay, nangejany satana anay, na matorany fananay any ambadimbadika any. Androany Jehova ainjiro ny tananao fa ianao no Andriamanitra. Manomboka tolony an' Jesosy ny tenanao. Aoka ianao anamafindray fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jehova no Andriamanitra ao ary ianao tsy manana Andriamanitra afa-tsy Jehova. Tena vereny tsara mihitsy zany. Ianao Andriamanitra no ekeko Andriamanitra, dia ianao le tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka. Ianao no asandratro, ianao no tompoko, ianao no akanjaka atao anaty foko androany. Raisindray a Jesosy androany. Manavao fanolora tenako eo anoloanao androany. Dia raisindray ao satria ianao no tompo sy mpamonjy ny fiainako. Avaosindray a Jesosy androany. Atsangandray androany. Aoka ny erisotro fanamasinao hidina tsy anatsinay tsirairay avy androany. Amenao anay indray, anavao anay indray, anatanjaka anay indray, ampahery anay indray. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany androany. Aoka ny herinao hidina tsy anatsinay fa ianao Jehova no Andriamanitray, ary zay kosa mandany satana sy ny tontolony rehetra. Mandany ireo fanandrano sy ny zazavavin-drano rehetra zay niezaka nangeja anay, zay niezaka nampahory anay, zay miezaka mikontakte anay any anatin'ireny nofo ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy laviko daholo ireo fanaratsy ireny, laviko ireo fanamanambady rehetra, laviko ireo fanafavetavetana sy ny fijejejona rehetra, laviko ireo fanafitiavam-bola, fitiavan-karena, ny fitiavan-tena rehetra zay mety mamatotra, zay mety mamandrika ny fanahiko aminatin'ireny tontolony rano sy zazavavin-drano ireny. Laviko daholo manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy. Laviko daholo nininona fifanekena zay nataoko na nataon'ireo manodidina mampifamatotra amin'ny anaran'i Jesosy. Laviko daholo zany. Fa amin'izao anio zao dia miteny ary manamafy fa Jehova no Andriamanitra. Dia le Andriamanitra, ny Andriamanitra rehetra. Ary za dia mandahanao Satana, mandahanao amin'ny anaran'i Jesosy, mandaha mombanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Laviko zay rehetra nafafifafinao teo amin'ny tenako, laviko zay rehetra mombanao sy natao mpanomponao teo amin'ny fiainako. Nininareo zavatra nataoko manokana
ninina fahotako, ninina ny atsoko na fanao nanana lalana niditra teo amin'ny fiainako efa voafafa ny rano Jesosy zany manomboka androany dia noho izany amin'ny anaran'i Jesosy tonoko ny sabatry Jehova zay mafy sady lehibe no mahery no anapatapahako anao amotim-piteko anao ry bibilava ry menarana hely leviatana dia le bibilava mandositra leviatana dia le bibilava miforiporitra ry dragona ny andramasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta. Noko sabatry Jehova mamely anao amin'izao fotoana izao. Miala amin'ny fiainako ianao, miala amin'ny fiainako ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Avotsorinareo momba rehetra, avotsorinareo ny tenako, avotsorinareo fanahiko, ninona zavatra nataonareo tsy anatiko aty, reo karazana todina menarana rehetra, zay nataonareo tsy anatiko aty. Mahatonga nikotrika todina menarana, mitondra faratsy toetra, mitondra fangidina, mitondra fatezerana amin'ny reny. Androany lavika zany, miongotra zany, levina zany, Jehova ahidiny ny afinao androany. Aoka ny afinao Jehova hidina amin'izao fotoana izao. Aoka ny afinao hidina amin'izao fotoana izao. Izao ry havana nitadio. Rehefa hiady amin'ny fanany rano sy zazavavin-drano ianao, dia ny afin'i Jehova no antsoy, ny sabatry Jehova no antsoy, ny tany no teneno, hisokatra hitelona ireny tahaka an'izay voasoratra tany amin'ny Apokalipsy 2:7. Satria ireo miezaka mandefa rika, mandefa rano toy ny rika, amotika anao, andevina anao, fandroany tonono ny tany, hisokatra dia hitelona ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy makasika amin'ny fiainako izany intsony ireo karazana ataky rehetra avy amin'ny rano sy zazavavin-drano ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa tonoko ny sabatry Jehova mamela anareo, tonoko ny tany misokatra, mitelona izay rehetra atakinareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ninareo zavatra rehetra izay volainareo teo amin'ny fiainako ireo, anisan'izany ireo fampitena sy faravana, ireo korotana ara-fiainam-pitiavana, ireo karazana fantrana, ireo karazana aretina, tsy fahavanonana rehetra, fakiviana, fahaverezan-kevitra, famoizam-po, mahatonga amoy fo, mahatonga ho kivy, mahatonga tsy te hiarina intsony, mahatonga mivary lavo. Androany laviko reny, poteko siravako amin'ny rano Jesosy. Fa Jehova mbola manana anjara tsara ho ahy, Jehova manangana ny fiainako manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta. Reo momba rehetra ngejainareo, reo fananako rehetra angalarina afenareo any amin'ny maizina, reo karazana rakitra zay tokony ho na atao afenareo any amin'ny mangingina, androany manjidy amin'ny anaran'i Jesosy. Avotsorinareo reny. Mangataka Jehova androany, araka ny teninao hoe ny arenan'ny ranomasina ho tarihana mankatsy aminay. Dia androany, aoka ianao ny anokatra lalana, aoka ianao ny andravina amin'ny fotoantoana rehetra, aoka ianao Jehova tompony maro miasa, satria ianao dia miasa dia tsisy masakana zany. Androany mangataka izay amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny angatanay Tompo, aoka ny herinao ny asa ty anatsinay, aoka ny herinao hanamasina anay, aoka ny herinao hanavao anay, afanay manana hery mandray an'ireny, afanay manana hery mandrobaka ireo anjara fitahiana sy fahasoavana rehetra izay efa tokony ho anay hatramin'izay. Fa nangalary ny fahavalo ireo. Androany Jehova mangataka, aoka ny sandrinao mahery, amaly andro karazana fanaratsy rehetra izay nangezangezanareo, izay na mafy korotana, na mafy fampitena sy faravana teo amin'ny fiainanay. Fa androany Jehova atsangano indray izay, ninona rafa hitanao ny etaetany tsirairay avy, ao ireo olona bokan-trosa, ao ireo olona miainao anatina fantrana, fakiviana tanteraka, fampitena faravana. Androany Jehova noho ny amin'ny rano tonoko miverina amin'ny loha ny fiainany tsirairay avy, miverina amin'ny loha ny fiainany tsirairay avy noho ny amin'ny rano Jesosy. Rasoetena amin'ny rano Jesosy, vidinay amin'ny rano Jesosy, oneranay amin'ny rano Jesosy. Zay rehetra potika, zay rehetra rafa, zay rehetra nangalarinareo, miverina amin'ny lohany daholo ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Miverina amin'ny lohany daholo ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tena tsapan'izany Jehova ny tsirairay avy, ary tena ho tanteraka amin'ny tontolo ara-nofo izany, amin'ny tontolo hita maso izany, mba ho vonaitry ny anaranao. Satria ianao no Andriamanitra mampandrisy anay.
dia misandrata indray ianao Jehovah tompo maro androany. Misandrata ianao any amin'ny fitoeram-bolany tsirairay, misandrata ianao any amin'ny fahasalamany tsirairay, misandrata ianao any amin'ny fiainam-panahinay, any amin'ny asa famponay tsirairay, misandrata ianao amin'ny fiainatokantrano sy amin'ny fiainam-pitiavany tsirairay, misandrata ianao Jehovah tompo maro androany. Mba tena hoe hanekeny izay mbola misalasala fa Andriamanitra velona. Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra ianao. Andriamanitra miasa dia tsisy masakany ianao. Fa androany Jehovah hosoro ny olonao, hosoro ny olonao, hamasiny ny olonao mba ahafanay manana ny hery, ahafanay mandray andreny, ahatonga anay hatsapa fanatrianao, ahatonga anay handresy ny hery rehetra nana fahavalo. Satria ianao Jehovah efa nanome anay ny hery, anitsaka amin'ny anarana sy maingo. Dia androany amin'ny anaranao ny hamotom-potehanay ireo karazana fanaratsy rehetra izay ny asa, ny ara-nioko, ny tsikombakomba tao ambadika andre. Toeriko sy ravako amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Laviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evangelika. Izay rehetra nataonareo amin'ny fiainanay tsirairay avy ireo. Androany mamaritra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka amin'ireo fanaratsy rehetra izay mpiara-miasa amin'ireo fanandrano sy zazavavin-drano ireo. Ireo fanahy demoni, ireo fanahy kalanobo, ny tombo, ny razana, ireo fanahy maty sy matotoa ny angatra rehetra reo. Ireo fanahy masika rehetra reo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mialana amin'ny isa-tokantrano nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Avitsoro nareo fiainanay tsirairay avy. Avitsoro ny fidiram-bolanay, avitsoro ny fiainam-pananay, avitsoro ny fahasalamanay, avitsoro ny tetikasany tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rahan'i Jesosy, miala blocage rehetra, miala blocage rehetra, miala ny sakatsakana rehetra, miala ny fahoriana rehetra, miala ny fahaverezan-kevitra sy ny famoiza-po rehetra, miala ny atsikorotana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evangelika. Fa manomboka androany. Le fanahy fifaliana, le fanahy fiadanam-po, le fanahy fitsarana avy aminao Jehovah, zany ny anapakafenao tsy anatin'ny fonay tsirairay avy manomboka zao. Ianao ny anolo-saina anay, ianao ny ampahery anay, toa ny fanahy mazoto izay. Afanay mandeha amin'ny sitraponao, afanay manefa izay sitrakao, afanay matakatra sy mahalala. Omeo ny hery faramasinao zay. Ahatonga anay tsy ho diso lalana Jesosy. Ahatonga anay mba tena ho tafaray tanteraka aminao. Fa ampy ny andro lasa rehetra tao ambanin'ny tsy fahalalana, tao ambanin'ny ziogan'ny Satana. Fa za dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy androany, manomboka afaka eo am-pelatananareo, afaka eo am-pelatananareo momba rehetra, ny tenako, ny haiko, ny fanahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evangelika. Vosotra eo am-pelatananareo, satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa izahay. Dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka ny tsirairay avy androany amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Merinao Jehovah, merina amin'ny lohan'ny zavatra rehetra androany. Ianao ny andamina sy andrindra, ianao ny anokatra lalana mba afanay mandray andreo drakitra any amin'ny maizina sy ny arena nafenany amangingina rehetra manomboka androany. Ho vonaitry ny anaranao. Izay rehetra androanay sy lavinay teo kosa, didina tsy miverina tsy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mangatak'izay Jehovah ny fiarovanao fenao aminay, amasino izay, amarino izay, esorety anatinay ireo fisaintsainany ratsy rehetra, poteo sy ravao amin'ny ranao, ireo karazana manipulation rehetra, ireo karazana influence sorcelerique rehetra, ireo karazana influence négative rehetra, izay ahafahan'ny Satana manipule anay, miteléguide anay any amin'ny subconscient anay. Fa androany Jesosy, arindrinay amin'ny ranao ny fisainanay sy fieritreretanay, ny ainay, ny fananay, ny fihetsem-ponay sy finiavanay, ahatonga anay tsy accessible ho an'ny Satana intsony. Ahatonga anay tsy ahafahan'ny Satana manana herika miditra aminay intsony. Ho vonaitry ny laranao ny androm-pisinay. Misaotra anao izay androany Andriamanitra. Raha mbola afaka nanandratra izay vavaka kely fohy dia fohy izay teo anatrehana. Misaotra Tompo satria ao anatin'izany na dia mbola tsy miteny ary izay hozy izy ianao dia efa mamaly anay ianao. Ary raha miteny izay dia miaino ianao. Misaotra Jehovah Tompo maro fa miaino any an-danitra ianao. Ho an'ny olona izay tena miantso anao amin'ny fony.
amin'ny olona izay tena manana etaetanao hoy sisy ianao hoe antsoa te ho valiko ianao misaotra fa miasa ianao misaotra fa miaino any an-danitra ianao misaotra fefa mikarakara ianao manomana valim-bavaka misaotra fa manafaka ianao manasitrana ianao manangana indray ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao zay rehetra androany sy lavinay didina tsy miverina tsy mandrakizay ary nafirina firy Jesosy reo varavarana rehetra zay nafasatana nivezivezy teo fiainany tsirairay avy androany tonoko mirindrina daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy idiko amin'ny anaran'i Jesosy reny dia asiko tomboka asian'ny anaran'i Jesosy tsy afany verina tsy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy dia mangataka izay tompo ary ho feno izay reo fanampamaly faty rehetra tsy ambinina tsy anakery tsy anam-pahefana tsy anan-jarana izany reo entité spirituelle rehetra zay eritreretina anao misy eo aminay afatotra amin'ny ran'i Jesosy tsy mahazo mivoaka ny elo tsy mahazo manao ninina aminay tsy mavita ninina aminay izany nareo amin'ny anaran'i Jesosy afatotra mivalifatinareo rehetra afatotra amin'ny ran'i Jesosy fanampamaly faty rehetra tsy hamaly faty aminay sy ny ankonanay fianakavianay namana mantsakaizanay zay rehetra fanerasera aminay nankolaka na mivantana reo mpanao soanay rehetra ny ara-panasy ny ara-nofinay ny fanananay rehetra lantsana tanàna faoka ianao Jehovah nisy fefy manodidina anay dia voninay hatrao ny andrakotra anay dia misaotra tompo satria fahasoavana mbola fanay miara mifampivavaka tao anatiny tsy alina tsy misaotra tompo satria fitiavana lehibe zany mbola tsy ringana tao anatiny reny fahotana sy ny adalanay rehetra reny zay satria mbola te halanenina aminay ianao satria manana hevitra hiverana anay ianao androany Jehovah atanjao ny fony tsirairay avy atanjao ny sainay tsirairay avy fa Andriamanitra mandrakizay ianao mampandresy anay ianao ary ianao ny tompon-teny farany amin'ny fiainanay fa na iza milaza masika milaza manan-kely ao am-pelantananao reny ao ambany tongotray no ametrahanao andreny no le fahefana mahery avy aminao dia androany Jehovah apetraka eo am-pelantananao koa tsy alina tsy apetraka eo am-pelantananao ny fiainany tsirairay avy apetraka eo am-pelantananao Jehovah ity volana vaovao sy diavinay ity matoky izay Andriamanitra fa ianao manonotra ny laniny valala rehetra amerina amin'ny lohan'ny fiainanay amerina ny rarin-drehetra tokony anay dia ho amarinao aminay koa ny teninao hoe ny hareny firenena findra tsy aminay ho tarena tsy aminay ny lalan-dranomasina rehetra ny hareny-dranomasina rehetra mba ho vonaitry ny anarana ianao indray ny hanokatra lalana feno ary oka sy rehetra avy aminao ihany Jesovah no tanteraka aminay ao anatin'ity volana vaovao ity ary mangataka ny ranao izay Jesosy anadio dia andrakotra sy hiaro anay ao anatin'ity volana ity hiaro ny anjara voateny rehetra izay manao anay mba ho vonaitry ny narinao ny antom-pisinay dia misandraty ianao Jehovah tompomana amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany dia sy nay tomboka sy andranao izany amen 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 izay ny vavaka izay nataontsika androany fanomboana fotsiny izay manoloana ny tsy atao hoe vavaka fanafana amin'ny fanandrano sy zazavavin-drano ty manomboka hiditra lalindalina kokoa amin'ny atsipirinintsika ao anatin'ity ady amin'ny fanandrano sy zazavavin-drano ty amin'ny fandarana manaraka fandroany loha dia ametraka amin'ny veloma finaritra ho atsika tsirairay avy mirary tosolotoromaso mamsambatra raha ohatra ka alina ianao manaraka an'ity fandarana ty ary mirary tontolo andro mafinaritra feno fananten'Andriamanitra koa raha ka atoandro ianao no manaraka ny fandahara raha tsapanao fa nasoanao fandaharana raha tsapanao hoe tena niasa teo fiainanao Andriamanitra tamin'ny alalan'ity fandaharana ity dia mangataka hoe mba lazao eo amin'ny commentaire le izy mba lazao vonaitr'Andriamanitra le izy hoe tena manan'Andriamanitra velona tsika fa tsy miteniteny foana tena manan'Andriamanitra miasa tsika satria sasainao nefa natsoan'Andriamanitra ho fiderana azy mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany
voninahitra ho an'Andriamanitra rery ny zavatra rehetra. Misaotra Jehovah Tompo marina amin'ny zavatra rehetra. Raiso ny saotra sy ny dera ny asa ny hery ny voninahitra fanao ary ianao rery ihany mendrika an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta. Amen. Mankasitraka indrindra nanaraka hatramin'ny farany maherezy ianao aza kifikify zany ianao fa ady azo edivana tsara io ary Jesosy tsy nampanantena ny hampandrisy ianao fotsiny fa efa niteny hoe manoatra no mipandrisy ianao. Dia hozy izy amantsena hoe mitsangana, mila mitsangana ianao dia mihamazava fa voninahitran'Andriamanitra tsy maintsy miposaka aminao. Atanjao ny fonao amboaro ny fiainam-pananao, amboaro ny fiainam-bavakao, faresinao io ary tsy maintsy ho récupérenao, ho azonao avokoa reo anjara voateny izay efa nomen'Andriamanitra fanahodikodin'ireo fanahy ratsy ireo. Satria Andriamanitra izay vavanao dia Andriamanitra manavaka manompo azy amin'ny tsy manompo azy. Ho voninahitry ny anarany. Zay fa dia mahereza daholo, mahereza, mankasitraka, raso indrindra, tahian Jesosy daholo.